Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny olona rehetra dia noharian'Andriamanitra ny araka tamin'ny fanomezana manokana ho an'ny tsirairay avy. Aoka isika tsy heritreritra hoe nisy anankiray ny angarana, samy men'Andriamanitra fanomezana anankiray manokana avokoa, samy efa manana ny azy avy isika rehetra. Kanefa moa ve isika ireo mba nampiasa ny fanomezana lehibe sy tsara izany, sa variana mitsiriritra ny an'ny afaka tsy mahita na mahay intsony le fanomezana izay natolotra ho antsika? Sanatria ve dia ho adinonao ny fanomezana manokana izay nomen'Andriamanitra anao? Engany isika tsirairay avy mba samy ahay ampiasa ny fanomezana soa lehibe izany avokoa, ary manana hafatra ho anao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 2:1-9 manao hoe: ary noho izany dia mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Isika tsirairay avy anie mba samy ahay ampiasa izany avokoa. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoa ampofazamalaina fartomotrany andro izay. Ny mpikarakara ity fandarana natokana ho an'ny ankizy ity dia faly miarabantsika ankizy rehetra. Mahafinaritra ny iny miaraka aminareo ankizy. Fiaran-dalamby mananika tendrombohitra no andehanana mandritry ny adiny iray raha teo any amin'ny tanànan'ny Zeritirisika. Miloko maitso tsara tarehy ny tendrombohitra rehetra izay jeren'ny maso. Mahafinaritra ny voninkazo rehefa mamelana, ary tena mbola mahafinaritra ihany koa ny olona any amin'ny Zeritiri, satria rehefa mifanena dia mifampiarahaba na dia tsy mifankafantatra aza. Misy resaka ohatr'izao ianonao rehefa mifanena amin'ny olona anankiroa ianao. Ianao iane Velomo Rose, manao ny Edouard? Feno ny akokelan'ny lala voafo iaho. Valo no isany, sisa sinsisy. Ay, izay no hoe larakisy fa aleo eno itsika amin'ny tantara ny toyiny. Alefaso rilà ny tantara fa efa teheny ny ankizy Tsiky manova zavatra. Tantara narindra ny anitra ny Irina Arivony, andrenisana ao an'ny Fanja, Danta, Zoanitra ary Samina. Mba andraso akery Zeritiri fa maninona antso nandrasandria nefa miaraka ny rava ataotsika. Ka iveriko hoe mbola manadio trano ndry dia lasa sady nandeha aingana be koa fa so dia tratra n'le wili iny. Tena tsy tiako mihitsy mahita n'iny Rose. Ny azy ange fa fanao iny raha voateritry ndry dia vao maika ataony. Aiza veky omeny anaram-bositra indray ka tsy ndrirery ange no ataony an'izany fa ny ankizy rehetra. Isaky io anaram-bositra ataony anarandry. Lazainy hoe raha sosisy ekeo ny anarako
tena tsy tiako mihitsy ny atao an'izany. Raha sosisy fa manidina hony eky aza mirarahan'izany ho a Gertria no narandry dia izay fa aza mirarahan'izany miaraka ataony hoe Betsilo fa tsy rarahako Rozy ny anarako fa tsy Betsilo izany. Alazako any dadanay fa aloha ihany any anao an'izany e. Eny ary raha rivandray a ivily eto a mazotondry mazotoaky Rozy a. Fa naninona vetivety teo Gertria fa misy marary anao angasa maninona ianao e. Fa maninona ianao? Tsy marary fa tsy rary ny tondrony eny. Ninona ny tsy rariny? Vonoko indra hitako. Tena tsara mihitsy a. Tsy rariny. Fa ahoana e? Iza ny vononao raha hitanao? Fa ino ny tia mahazo anao e? Anoily fadisona. Nahoana no ampijaliany. Isaky ny hitany a dia tomo foana. Zany? Dia omeny anaram-bositra hoe rasosisy. Tsisy an'izany Gertria. Tena tsy tiako mihitsy izany dra olona. Efa nitrangako ny lela ihany koa aloha tamin'ny maraina sady nanaovako tarehy ratsy be mihitsy mavo. Gertria ny tsara aloha e. Tadidinao moa tantaran'i Jesosy? Sadidinao anga fijaliana sy ny fampahorinana azo an'i Jesosy e. Nefa Jesosy nanao soa mandrakariva tamin'ny olona rehetra na dia ny olona tsy tia azy aza. Nanasitrana ny marary izy, nanangana ny maty izy, nanome sakafo ho an'ny tsy manana ihany koa re. Na ny tia azy na ny tsy tia azy. Anga Jesosy nisy nanome anaram-bositra. Zao tena nisy mihitsy ary miaramila no ny teny ratsy an'i Jesosy. Nefa tsy namaly izy na dia kely azy e. Jesosy anefa zanak'Andriamanitra, olona manamboninahitra, mpanjaka. Tsy namaly izy fa nivavaka ho an'ireo olona nanao ratsy azy ny nataony. Ka zao re Gertria, mivavaho anoily moa izy teo. Aza manao ratsy azy ianao fa mivavaho azy. Zay zany zanako zany a. Andraso fa samy ho any ampianarana e. Manao ano Eli? Manao ano? Tomitsiko be. Manao ny Gertria. Fa ina mampianahana ny Eli? Andao aingana fatara fidirana eo. Iny misy mofo omeko anao fa nataony neninay anankiroa no mofoko. Tsy laniko fa omeko anao ny anankiray. Tia Elia. Misaotra Gertria. Tsisy fisaorana. Neny o. Nandresy Nandresy. Niady anga ianao e. Tsika kely fotsiny nataoko tamin'ny Eli masika be indry neny dia lasa tsara fanahy be izy Zany. Lasa mpinamana zao zay sady tsy nanaovako tarehy ratsy tsony izy neny tsy nitrangako lela tsony izy fa nitsikitsikiko. Zany o? Ay ve, tsara zany. De no neny tsy manome anaram-bositra tsony Eli hoe rasosisy fa efa Gertria zao ny etsony anahy dia lasa mpinamana be zay da. Hitanao zany, tena nandresy marina ianao. Tena nandresy neny misaotra neny fa tsara be ny torohevitra nomeny neny omaly
tsy ho an'ny geritri ihany ndraiky izy ny lesona tsara izay inontsika teo fa natao ho an'ny ankizy rehetra izay nentim-dara. mahazo tomandraka-riva raiky izy maneho toetra tsara na dia misy namana hevelontsika hoe mahasosotra be mihitsy aza. Mivavao azy teneno amin'i Jesosy rehefa mivavaka ianao fa anampy anao i Jesosy io haneho toetra tsara amin'ny olona rehetra. Zay amin'ny manaraka indray io. Jacqueline fa be ny zava-miafinao ambadiky ntsika move mba fantatrao latsika tena izy tsy namboamboarin'iny no mbelazaiko anao fa toy ny voninkazo vao maraina mampahery mamiratra tokoa satria fanomezampahasoavana lehibe nomeny tomposoa reo olony efa zatra ny mitsikitsiky foana sy falifaliko de tena fanafody hoany zay eo anolony sy ao ivoniko zay lay onjany fanantenana satria ireo afa vao mba mieritreritra azy de mba mitsikiko nahazo fanomezam-pahasoavana lehibe nomeny tomposoa ka de lazaiko anao farantsika mbola hisy hatrany an-danitra Jesosy lazokitsika no namorona nitsika usuluni toma nitsika no anjaka fa tsy rano masontsony raha hovavonjy anao ka mbe isika hianatra ifampizaratsika manomboka hatr'izao WR manolotra ho anao feo ny fonantena ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Jakoba 1:5 dia fifaliana indray ho an'ny mpiaramianatra ny tenin'Andriamanitra aminao ny miarabanao sy manasanao mba hiaraka hanovo ny soa sy ny tsara indrindra avy amin'izany fiaramianatra ny tenin'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny radio AWR na ny radio adventista iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha nyzay ny an-danitro ny vonahitra ny aja ny saotra dia atolotra ianao manontolo tsy misy anombinana fa ny fahasoavanao ny famelan-keloka angatahanay mba ho atobako aminay isan'andro hitarika anay ho amin'ny fibebahana feno anome vonahitra ny anaranao eo amin'ny fiainanay mangataka anao izay mba ampihiratra indray ny masom-panahinay atakaranay izay tianao ambara amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Marobe ny olona velom-panontaniana manao hoe mbola mety isy ve ny fahazoana valim-bavaka mitovy amin'izay azon'i Solomona rehefa nangataka fahendrena avy amin'Andriamanitra izy. Ry havana, tsy mizatavan'olona ny Andriamanitra izay tompontsika ary tsy miova zany Andriamanitra izany omaly sy anio ary mandrakizay. Ilay nanome saina ny Solomona ay manavaka ny mety sy ny tsy mety dia maniry mafy
maniry mafy hanome fitahiana mitovy amin'izany koa ho an'ny zanany rehetra amin'izao andro izao. Izay mitady fahendrena, na dia sasatra sy mavesatrentana aza, na dia mevitena ho mahantra sy fadiranovana indrindra aza, fa tsy ny arena sy ny hery na ny laza dia tsy ho diso fanantenana velively. Azadino ny tsy ambaratelo ny Solomona. Nanatona n'Andriamanitra tamin'ny mpanetretena tahaka ny zaza izy. Tsy teo amin'ny tendromolony fotsiny zany, fa tao anatin'ny fony. Arak'izay voalaza ny vavaka fanao ny rainy manao hoe, aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainany foko samy ankasitrahana eo masonao Jehova. Ao amin'ny Salamo 7:4-5 no ahitantsika an'izany. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia mila manatona azy amin'ny mpanetretena tahaka ny zaza, ary izay ao anatin'ny fonao mihitsy no tononinao eo amin'ny vavanao na resahanao aminy ao amin'ny sainao manginao. Mila mifanaraka tsara mihitsy izay ao anatin'ny fonao sy zavatra teneninao. Isika rehetra dia samy manana andraikitra fitariana eo amin'ny toerana misy antsika avy. Tsy mora ny andraikitry ny mpitarika. Izany no tokony hitadiavany vaolana eo amin'ny zavatsarotra manjo azy amin'ny alalan'ny fivavahana. Ny lesona raisitsika avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fiainan'i Solomona, dia tsy tokony ho adinontsika mihitsy. Tsy homenatra na oviana ny olona izay manatona n'Andriamanitra amin'ny mpanetretena, mitady vontsy amin'ilay loharano ny fahendrena rehetra. Mety tsy ho tratry ny sainao mihitsy ny toe-javatra miseho, fa tsy hoe rehefa tsy tratry ny sainao dia tsy tratry ny sain'Andriamanitra, tsy hoe rehefa tsy voavahanao dia tsy ho voavahan'Andriamanitra. Izay nge mahandriamanitra azy, izay tsy tratry ny sainao mihitsy no tratrany, izay tsy vitanao mihitsy no vitany. Ho afaka mifanandrina mpaombiazana ny hery ratsy manintona izay manodidina antsika isika rehefa atanjahana sy azavain'ilay Andriamanitra mpampianatra. Ay manavaka ny tsara sy ny ratsy, zany inge le fahendreny, ny marina sy ny diso, ay andanjalanja amin'ny teny rehetra aloka ny vava. Za dia anisan'ny tsiriritra mihitsy an'izany fahendrena rehetra izany. Indraindray dia mahita faombiazana ihany, fa matetika ny tsy mahita ihany koa. Kanefa tsapako fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra aho dia tsy manana fahendrena mihitsy. Fa rehefa miaraka aminy aho ary manetry tena mivavaka mangataka izay tokony atao, izay tokony ho tenenina, dia omeny izany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ahoana no atonga ho tahaka n'izany foana, tsy miova mihitsy, ary angatahana amin'Andriamanitra izany. Ny tompo dia nanomean'i Solomona fahendrena izay nirino azo alohan'ny zavatra hafa rehetra. Tsy inona izany fa ny arena, ny voninahitra, ny andro lava iainana. Kanefa dia voavaly ny vavaka izay nampiakariny tany an-danitra, azona fahakingatsaina sy fambonim-panahy ary fohendry miaraka amin'ny arena sy ny voninahitra ary ny andro lava iaina. Ireo olona sangany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia milaza fa mahasoa antsika ny mandinika tsara ny vavaka Solomona, ary misaintsaina ny lafiny rehetra na azony valim-bavaka dia ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy. Nakasitran'Andriamanitra ny vavaka Solomona, ary enoiny sy ankasitrahany koa amin'izao fotoana izao ny vavaka ireo izay mitalao ny fanampiny amin'ny mpinoana sy amin'ny fanetretena. Azo antoka fa hovaliany ny vavaka mafana avy amin'ny fotsotra tahaka ny zaza. Ho setrin'izany dia hiteny izy hoe, ny tia aho, inona ny tianao ataoko aminao, tahaka n'izay nataony tamin'i Solomona. Eny ilay nitarika ny Solomona nanao vavaka tahaka n'izany, dia vonina koa amin'izao fotoana izao. Ampianatra anao, ampianatra ny mpanompony rehetra, hivavaka, hangataka izay ilaina. Na inona, kanefa azadino tsy ambaratelo. Ny fahendrena aloha milohan'ny zavatra rehetra no tian'Andriamanitra angatahantsika aminy. Ary angataka izany amin'ny fotsotra tahaka ny zaza, amin'ny fanetretena tanteraka,
tsy misy fikendrena ny hahazo toerana ambony na voninahitra na saritsary-pitiavatena. Angatao Andriamanitra tsy mandainga izy, tsy mbola niova izy. Ilay Andriamanitra omaly sy anio ary mandrakizay tsy miova. Raha misy amintsika tsy manana fahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Hoy ny voalaza ao amin'ny Jakoba 1:5. Ka entanina isika mba hazoto hangataka izany amin'Andriamanitra, hanao fanandramana manokana mihitsy, ary rehefa mangataka dia minofa mahazo, dia rehefa omen'Andriamanitra anao ny toe-javatra izay ahafahana mampiatra izay nangatahanao, dia ataovy izany, fa arakaraka ny ampiaranao an'izany no ampitombo ilay fahendrena omen'Andriamanitra anao. Ary azadininy tsy ambaratelo, raha misaraka amiko ianareo hoy Jesosy, dia tsy mahay manao na inona na inona. Indraindray mantsy rehefa mahita fahombiazana dia manomboka miakatrakatra ny soroka, miedinedina, kanefa tandremo fa raha vao manao an'izany ianao dia hanomboka ho simby ianao zay. Hanomboka ho simby ianao zay araka ny voalaza ao amin'ny boky Oabolana. Lay boky nosoratany Solomona izay mirakitra ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy. Izao voalaza ao amin'ny Oabolana 5:12 ka ny 9:12 mikasika an'izany. Oabolana 5:12. Ny fiavina vonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirere mialohan'ny fahalavona. Manampy izany izay voalaza ao amin'ny Oabolana 5:12. Oabolana 5:12 manao hoe ny firiarehan'ny fon'ny olona mialohan'ny fahasimbana, fa ny fanetretena kosa mialoha ny voninahitra. Amen. Anao kaza maditry fanao tiako, anao kaza magnia fa zaho mbo tia, na miana lalana amintsiagna dalagna, fa fahafatesagna avako no tambiny ota, fa fahafatesagna avako no tambiny ota. Anao kaza maditry fanao tiako, anao kaza magnia fa zaho mbo tia, na miagna lalagna anintsiagna dalagna, fa fahafatesagna avako no tambiny ota, fa fahafatesagna avako no tambiny ota. Anao karaha tsy tiajery avako fa monjena, fa Jesosy nafonia agnidrako amonjy antegna, Ndragnahary mitianao, Ndragnahary mitianao kazambela, anao ko ambala tiany zaho ko tsy ariany, anao ko ambala tiany zaho tsy ariany.
aza magnia fa zao mbo tia na miagna lalagna anintsiagna dalagna fafafatesagna avako no tambiny ota fafafatesagna avako no tambiny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa jesona fonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitianao ndragnahary mitianao kazambela anao kambalatiany zao kotsiariany anao kambalatiany zao tsiariany. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Tonga amin'ny fotoanany fanomezana indray sika. Faly zahay tafaraka aminao fampizara ny mahasosa ny mahafinaritra. Maro isika ny antony mahatonga ny ankizy hijanona tsy hianatra tsony dia ny mbola kely. Anisan'ny antony amin'izany ny fiheveran'ny ankizy ny fianarana ho fombafomba fotsiny tsy maintsy atao fa tsy fantany ny antony ianarana. Misy ihany koa ireo mahatsiaro betona noho ny ray kilasy aminy dia tsy maharaka fianarana ihany koa ampianarana, tsy mazava tsara ny votoantom-pampianarana dia manjary lasa miaka-amin'ny ankizy. Ny fahitan'ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina ihany koa hoe na tsy mandihy fianarana aza dia mpanankarena. Reny rehetrareny dia antony mahatonga ny ankizy manjary tsy dia mazoto makany ampianarana loatra. Fa mbola misy antony hafa ihany koa ve mahatonga ny fahatapahana na ny tsy fandehanan'ny ankizy mamonjy sekoly. Namana Raoelarijao. Ny ray aman-dreny ihany koa moa misy manana fomba fijery ohatran'izao hoe rehefa mahay ny anarana ranao dia mijanona, rehefa mahay manisa kely ranao dia mijanona. Ohatra ny ankizy vavy ny tena tratra an'izay dia lasa ny ankizy mandeha mikarama. Ny tontolo any ambanivohitra tena tratra an'izay zavatra izay mihitsy hoe tonga amin'ny taona fahadimy ny ankizy mavita CPE izy zany na afaka izy na tsy afaka dia asaina mikarama ny ankizy. Zany zao tena antony lehibe tena matety tranga mihitsy mahatonga ny ankizy tsy mianatra na mijanona amin'ny fianarana dia ny mbola kely izy. Ary izay zany dia mampiditra antsika ny amin'ny lafiny sosialy. Lafiny sosialy resantsika eto zao dia ny fahantrana mihitsy. Ary izay tena mahazo ny gasy moa izay amin'ny ankapobeny hoe mantra ny ray aman-dreny dia tsy maharaka ny volam-pianarana ny ankizy na dia ny fidianan'ny kahie ohatran'izany dia ajanona ilay ankizy rehefa avy eo dia alefa mandeha mikarama izy. Dia zava-misy ihany koa dia izao hoe indrindra ihany koa tsy misy intsony ny sekoly sahaza ny dingana tokony hanohizan'ny ankizy ny fianarana. Ohatra zany zao any ambanivohitra zany zao hoe mijanona eo amin'ny ambaratonga voalohany dia lavitra be vao misy CEG ohatra, dia lavitra be mihitsy vao misy lycée ohatra, dia ny ray aman-dreny tsy afaka andefa ny zanany ho any dia mipotery mijanona ilay ankizy. Zany zao tena antony goavana mihitsy. Aty amin'ny tontolo an-drenivohitra tsy dia mipetraka loatra satria isaky ny toerana rehetrarehetra aty an-tanàn-dehibe dia misy sekoly dia ohatrany hoe mazoto mianatra ihany ny ankizy. Amin'ny ankapobe zany zao dia ohatraohatran'izay zany zao antony mahatonga ny ankizy mijanona aloha eo amin'ny fianarana.
fa misy antony zavatra anankiray lehibe ihany koa mahatonga ny ankizy zany kely izy dia miala amin'ny fianarana. Ity indray zany tsy any amin'ny tontolo ambany vohatra fa tena tontolo an-tanàn-dehibe. Misy faritra eto Madagasikara izay manitona mihitsy ny herin'ny vola eo amin'ny tanàn-dehibe anankiray. Ohatra hoe eo amin'ny tanàn-dehibe anankiray izay miroborobo ny fizahantany. Dia rehefa be ny mpizahatany zany mitobaka ny vola eo amin'ilay faritra. Dia ny fisindren'ny mpizahatany reny misarika an'ilay ankizy kely. Eo zany zao ny idiran'ilay antsoina hoe fizahantany mamofady nga ny ilazana azy. Dia tsy miraika amin'izay fianarana zany ny ankizy ary na ny ray aman-dreny ary ohatrany lasa ohatrany resy lahatra ho azy alohan'ny ankizy andeha any satria any ny be vola any tsy misy antony ianarana. Zany zao mipetraka amin'ny tanàn-dehibe sasatsasany eto Madagasikara izay roborobon'ny fizahantany. Dia tsy mianatra intsony ilay ankizy. Lasa mivarotena zany ny farana. Lasa mivarotena ny ankizy. Misy koa zany ilay ankizy sasany manantena ny arendra aman-dreniny. Dia miresaka zany zao samy ankizy miresaka an'izany dia zao ilay resaka hoe zay ndray tsy maninona zany na tsy mianatra raha nefa zao hoe mandeha fotsiny any am-pianarana fa tsy maninona na mahomby na tsy mahomby satria zay efa misy zavatra azo antenainay eo amin'ny fiainana. Ka zay le fanantenana arendra aman-dreny zay na lova zay dia misy fiatraikany eny amin'ny ankizy dia ataony tsy rambona le fianarana dia tsy maninona na tsy mianatra ihany koa azy. Ny trangana izy io matetika dia zao na tsy mijanona avy hatrany aza le ankizy dia manapatapaka fotsiny izy. Indrindra izy mianatra, indrindra izy tsy mianatra, indrindra izy mandehandeha fotsiny mitsangatsangana fotsiny izy fa misoratra anarana amin'ilay sekoly ihany. Dia avy eo ihany koa ilay sekoly ohatrany tsy dia mandray sepetra amin'ilay ankizy satria mampiditra saram-pianarana ao amin'ilay sekoly satria zanaky ny mpanakarena. Zany rehetrarehetra zany zany fandray daholo. Fanentanana sy vahaolana omenao ary. Fanentanana ny ankizy dia tokony hitohy mandrakariva. Manana andraikitra amin'izay ny any an-tsekoly, ny mpampianatra. Manana andraikitra amin'izay ihany koa ny ray aman-dreny. Ny fanentanana fa ny fianarana no lova tsara hoy ny fitenenana. Dia ariary ihany koa le hoe inona no tombontso ho azo raha mianatra na manam-pahalalana ny ankizy. Zany zany dia tena tokony hanokanana fotoana betsaka mihitsy atao. Dia eto azo miresaka ho an'ny ray aman-dreny. Fanentanana ny ray aman-dreny ihany koa izy ity. Ny ray aman-dreny mantsy ohatrany hoe mianatra ny ankizy dia meny fitaovana dia mandeha any am-pianarana ilay ankizy. Fa amin'izao fotoana izao misy ny antsoina hoe sekoly ny ray aman-dreny. Fa mbola vitsivitsy izy io école des parents. Ary io école des parents io sekoly ny ray aman-dreny io aty amin'ny tanàn-dehibe ihany misy azy. Fa izy io zany tokony hamparitaka mihitsy zany hoe tena mila mianatra mihitsy ny ray aman-dreny ny amin'izay zavatra tokony ho fantany amin'ny famporosehany ny ankizy amin'ny fianarana. Izay tokony ho fantany amin'ny tokony hanampiana ny ankizy eo amin'ny fianarana. Tsy vitany hoe mamekaisy ny anina ihany fa hoe reto lafiny zavatra reto dia tokony ho fantatry ny ray aman-dreny mihitsy amin'ny hanampiana ny ankizy amin'ny fianarana. Dia mila mipetraka eo amin'ny dabilio tsekoly manokana mihitsy ny ray aman-dreny miofana mikasika an'izay. Tokony ho ampitomboina betsaka zany izay lafiny anankiray izay. Izay hoe sekoly ho an'ny ray aman-dreny izay. Ilaina zany ny sekolin'ny ray aman-dreny. Aiza no ahitanan'izy io amin'ny fomba hoana no mety hanaovana azy? Misy sosikevitra azonao omena ve? Ia, ny sosikevitra zany dia izao. Ny mpanabe na ny mpampianatra ao an-tsekoly izay efa mahafantatra izay tokony ho anjara asan'ny ray aman-dreny hanampiany zanany no tokony hamola vola votoatim-panofanana sy fandaharam-potoana ka hanofanana ny ray aman-dreny amin'izay. Io tsy mitaky fotoana lavabe eto zany zao tsika tsy miresaka hoe fanjakany avy aty tsy averoa fa azony mpampianatra atao izay satria manamora ny asan'ny mpampianatra raha teo ny zany.
manampy ny asan'ny mpampianatra izany anivon'ny sekoly ihany a misy fivorian'ny mpampianatra farafakely indrem-pandeha isambolana dia mba tokony eritreretintsika mpanabe namana ny isiny izay rafitra ahafahana manofana ny ray aman-dreny izay. Mirya avy aloha ndry aty e. Ay, aingana retsy a. Kay azafady fa mbola napirina le lamba ny atao an-tokotany a. Marary angany eny. Tapirankely aloha ty anana nandrahoany ty soritra e. Tonga de arotsay ao ny voatabia. Tsy alovy atao ridritra ny anana ary neny a. Dia mba endandasina kely amin'ny menaka aloha ny tongolo sy voatabia vao arotsaka. Si avelo amin'izao retsy fa mitovy ihany io rehefa tonga ny kibo a. Avy aiza indray ary ty mingetsana amin'ny fandrahoan-tsakafo ty. Rano sira dia efa mianatra zavatra tsara ry neny a. Mampitombo fahalalana fa tsy mingetsa ny zanako. I kolikely zanak'iravao zao mahay mahandro sakafo be mihitsy. Nefa izy arany mbola zandroko mihitsy e. Aiza koa moa ny vola hividianana an'izany e. Ny atao retsy atao fa tsy. Ary omeo raha mafana kely alova ohatra ny fangao aneny marary e. Oviny neny mbola mba tia rano mafana izany. Ohatra ny misy marary ho ato e. Ary mafana mihitsy angeneny izany e. Aiza ny marary e. Si indry koa be efa nahadiadiana ato akaiky ny fotopeko ato ahy e. Ohatra ny misy vaisa tsy haiko tsara e. Tena nataon'olona angamba retsy a. Andao entina any amin'ny dokotera ry a. Miry ve maninona e. Anao inona any? Ahoana koa no anehoanan'io any amin'ny dokotera? Amin'izay dokotera lahy. Amin'izay any amin'ny faritra mahamenatra anyko. Natao hitsabo angeny dokotera ry neny. Tsy aleo ve makany dia sitranainga neny e. Sao dia mivadika zavatra hafa eo io. Bebe miesy dia efa mahavita n'io retsy a. Tandremindray so miteniteny an'izany aman'olona. Bebe miesy angery neny tsy dokotera e. Sa iandry ny dady neny vao any amin'ny dokotera. Fa roviany dadandry vao ho tonga ary miry a. Za raza mba nahita n'io asa kely io iziko. Rehefa vita io asa na inona indray no ataony. Sika izao no tsy maintsy mitady vola mandrapako. Dia inona tokoa azany zao ry neny no atao e. Ka io indrindra neny saika resahako amindry e. Hoe tsy aleo amin'izay ve ndry mijanona tsy miahatra tsony e. Sady mba misy mikarakara nisy telo-daa kely. Tsy arako tsony mariny. Hijanona mianatra ve za? Nefa angery neny mbola tiako le mianatra e. Ka tsy hitako izay atao ry miry a. Rainareo tsy mbola fantatra izay ho karamany ihany. Aleo mba mikarama manampy aloha ry miry ka. Dia ny ankizy namako anie izany ry neny manohy fianarana fa za ahoana. Ka rehefa mahay manoratra ny anaranao sy mahay mikonto vola fotsiny dia efa ampy izay ry miry a. Izay no ilaina dia efa vita e. Ampiko tsara re neny amin'ny raharaha rehetra atao trano e. Ataoko daholo ny raharaha rehetra fa aleo za hianatra. Dia tezaiko tsara koa izy telo-daa marina e. Ry miry a. Ka ny vola mihitsy aneny tsy misy atao trano e. Jereo za ty izao marary. Tsy afaka mikarama sy miasa mandra-pasitrako tsara. Dia inona no antsika ka? Ka inona nefa no ataoko izany hoe. Jerendry tsara zao ry Melanie zanak'iry zareo etsy avaratra e. Melanie? Lasa mety tsara ery ny fiainan'izy menakavy. Ka izy angery neny hono tsy haiko tsara fa tao hoe. Tena tsara ny asany. Miasa miaraka amin'ny vazaha izy. Aleo retsy ry miry miara-miasa fa efa mafy ny fiainana.
sady ety amintsika be vahiny mpizahatany ihanyko. Louise, iresaka aminao mihitsy aloha fa mipetraha ianao. Finona ny vaovao ry zan? Misy inona? Nahazo vavao tany migaby anga ianao sa? Aza taitaitra aloha ianao raha nabavy fa giabo tsisy atahorana. Ay, fa hoana Jean? Ny amin'ny mirikely ho any tiako anontaniananao e. Fa maninona izy ka? Angamo izy iny tsy mianatra tsony. Ka tsy hitangerana da fa izy ohatry ny kamo e. Sady le fiainana ihany koa mesarotra dia naleo aloha izy najanony tsy araka tsony Jean. Dia mirenireny fotsiny zany sa manao inona? Mba hitady asa nampy aloha e. Dia efa nahita asa? Efa ipidedavana izay ka. O Louise, ekeko fa mafy ny fiainana dia mifampijanonana amin'ny mirikely amin'ny fianarany ve ny vahaolana e? Ka jereo zao ry mela nihetsevaratra e. Mivoatra ny fiainandry zareo satria nalefa ny ray aman-dreniny asy Melanie. Dia janona tsy hianatra miry dia hanambady. Fa nidiran'inony tinareo ry Louise. Fantatrao ny asan'ny Melanie? Mampalahelo anie iny tovovavy kely iny. Tsa, miasa any amin'ny vazako. Azafady ary Louise fa zanako ihany koa miry a. Zaza marani-tsaina, tia fianarana. Izy zao no andrandray ny fianakavianako zany ve nanaovanao azy e? Mba mieritreritinareo marina e. Kizary no ampianatra sy amelona azy eo raha tsy mikarama sy mifanampy e. Dia asainareo hivarotena amin'izay olo-mandalo vahiny rehetrarehetra zao mirikely. Zany no asa hitanareo fa sahazan'iny zaziny. Mba matahorynareo ny atahorako ry Louise. Fa mitotongana makaiza amin'ny fisainanareo e. Dia efa mba fantatrika abokoa ve zany fanapahan-kevitrareo zany? Zany angamo le hoe asa miaraka amin'ny vahiny Jean. Zany dia zany tokoa raha tena ho fantatra ny asan'ny Melanie e. Dia nampitrotraka ianao hamotika ny fiainan'ny mirikely zanakao. O Jean a. Enoy aloha e. Ajanona ho amin'ny fianarana izy mba ho potika amin'ny fahiratana sy ny fivelarany ara-tsaina. Dia badon'ny olona sy ararotiny arak'izay hitiavana azy izy rehefa melehibe. Aiza kosa ny dia zany raha nada. Ka ny tsy fahampian'ny fahalalana ny hery Louise miteraka zavatra maro e. Ary lozany akabeazany. Salantsika zao e. Fa maninona mosika e? Tsy ampy ny fahalalana sy ny fivelarana dia manaonao foana amin'ny fitezana. Ajanona amin'ny fianarana ny ankizy. Dia aleo asaina amin'ny karama. Amin'izay tsy asa sahaza ny taona sy ny faripahaizany akory. Dia asaina varitena na miasa mafy tsy araky ny taona le ankizy e. Eny marina nge aloha zany nefa koatr'izay koa tadidio fa mangony fotsiny ny aretina mety ho azo raha mivaritena. Sy ny takaitra anjohan'ireny zaza reny amin'izany. Ao anatin'izany ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo toy ny sida ramatoa. Tsy mba nsainareo ve zany e? Ary amin'izay vao tena antra raha sanatria tsy maty ara. Ka inona ary no atao Jean? Tsika ray aman-dreny ny tompon'andraikitra ry Louise a. Isika anie no miteraka e. Eny. Dia anjarantsika ny mamelona fa aza ilika any amin'ny ankizy. Dia tsy hanao ninona zany ny ankizy kosa? Tsy zany mihitsy ny tiako ambary. Zarina amin'ny lalana tokony alehany izy. Manora raha fanampiana atao an-trano tokoa. Manampy ny ray aman-dreny dia mianatra. Zony zany. Fa tsy natao hikarama-sahady indrindra fa ny ankizy tsy ampy taona. Eny, tena marina nge zany. Fa le fahazaran-dratsy fanaon'ny ety an-tanàna amin'ny fanesorana ny ankizy tsy ho any an-tsekoly rehefa lehibebe no ny eritreretina fa metiko. Dia ahoana no atao zany? Nefa efa elaela ihany nge mirony janony. Aleo izy iverina hianatra. Dia ahoana? Oka ianao hiresaka amin'ny mpampianany. Aza vao aminy arak'izany ny zavatra rehetra. Mangatato revitra avy aminy. Tsy aminatra ve zany Jean a? Hiaraka ho antsika telo mianaka. Ay. Andao fahampiako ianao.
Araka ny hitako aloha dia vonina hiara iasa amintsika ray aman-dreny ny mpampianatra e. Anisan'izany ny mpampianatra miry. Izy anie ny nanontany ahy e, dia izany ny kirizako nakaty aminareo. Ay ve? Ieny efa nanontany ahy tokoa aloha izy saingy nandaingy Louise. Mila mifanoro hevitra tsika ry Louise a. Ieny fa tsy mijanona eo amin'ny tsy fahalalana foana eo. Na ty fambolena sy fiompiana ivelomantsika ty aza nerana bavy mila fianarana tsara ny fitantanana sy fikarakarana azy. Dia tena mahavelona tsara isoroana ny toe-javatra toy izao hoe sahirana ny ray aman-dreny dia ny ankizy ny ajanona tsy hianatra intsony fa asaina amin'ny karama. Misaotra anao Jean fa tena nisokatra izany maso-tsaiko izany. Tsy nijery lavitra hatrizay fa dia tia teny e. Mba fantatrao moa ny tombontsoa ho azonareo sy miry rehefa mianatra izy. Hoe ahoana tokoa moa? Mivelatra ny sainy, mitombo ny fahalalana azony, dia mahay mandanjalanja kokoa izy fa tsy mora mbakaina rehefa mianatra. Tena marina izany Jean, resy lahatra. Zao azy izy dia efa mahita hevitra posaka aminao rehefa miresaka ko. Ie, rehefa lehibe indray izy a, dia mahita asa tena tsara rehefa ampifahalalana ka mahatoky amin'ny asa taony. Rehefa hanana tokantrano izy any aoriana any a, rahatrizay izany, dia hainy tsara koa ny hanabeny zanany. Na ara-tsaina io, na ara-batana, ny fiarahamonina, ny ara-panahy, dia aniza ny tombotsoka. Dray, ohatry ny efa hitako sahady izany Jean. Tsy mitebiteby loatra ny saina rehefa fantatrao ny tanjona ho an'ny zanakao. Izay mihitsy. Adala ny tohandray sy ny reniny fa velao ny ankizy hianatra ary ahavita ny tsara lavitra noho ianao e. Anana ny ho avy azo antoka e. Zany mihitsy. Ary lalo-tsaina mihitsy dia nabaviko ty rehefa azavaina elaela. Neny. Ahoana? Oe, atoka i Dadatoa Jean, manahoana tompo? Miry kely, manahoana ry? Miry a, miomana retsy raha-pitso fa hiaraka ho any an-tsekolonareo sika. Anina mety? Iverina hianatra ny ry e. Iresaka amin'ny mpampianatra reo izay sy Dadatoa Jean. Sainy mihitsy. Tena marina verineny. Oe, misaotra tompoko. Tena tiako mihitsy izany ka. Hianatra. Mazotoa retsy amin'ny fianarana dia tafita soma tsara e. Ry ray aman-dreny, zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zanakao. Ampidiro any an-tsekoly izy. Toy izao trano ny fampianarana azy, fa azony izany. Dia hivelatra ny sainy, hitombo ny fahalalany, tsy ho mora mbakaina, ho azo antoka ny fiainany ho avy. Hatreto indray aloha ny androany. Isolantsika ny namana Rahoely Ardzao nitondra izay torohevitra mahasoa antsika ray aman-dreny sy mpianatra izay. Misaotra ny ekipany AWR ihany koa ny ara-naty mombana izao fandaharana izao. Namanao fanjaniaina Rahoely Arsoana natotosany fandaharana, ny sahana ny lafin'ny teknika Nartina, tompona andraikitra Elion Andremitansoa. Samy hotahin'Andriamanitra daholo sika rehetra. Velomo. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. AWR, boîte postale 700 Antananarivo, Raikiamzato. Andro soa sady kanto izany atanondrana tony raozy vao maraina tsara famelana eo ny atsarantarey niendrikany bikaso zay mambabo fotoko tena mami eoko Andro afa tena
ambiny fiainana ka iriny zany mba aritra faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana nitoy-antrano ny fandalianantsika ny bokyny Isaia. Ao anatin'izany no ianarantsika anio ny lohateny manao hoe Jesosy ilay fototra sy rantsana. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaliba Andretsikivy. Miresaka ny amin'ny solofo mitsimoka eo amin'ny fototra Jese ny Isaia 1:20 tahaka izany koa ny Zakaria 7:9 sy ny 9:20. Iza moa io solofo? Andiovaka itsika ireo andinireo. Isaia 1:20. Isaia 1:20. Ary isy solofo mitsimoka eo amin'ny fototra Jese ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Zakaria 7:9. Zakaria 7:9. Koa mienory Jesosy ampisorona be dia ianao sy ny namanao izay mipetraka eo anoloanao fa olona atao fahagagana ireo fa indro hoentiko rantsana mpanompoko. 9:12. Zakaria 9:12. Dia lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, indro lehilahy atao hoe rantsana ary tsimoko eo ampitoerany ihany izy sady hanao ny tempolon'i Jehovah. Raisin'ny Isaia 1:20 ny fanoharana ny amin'ny azo voakapa ao amin'ny 10:17 sy 4:30. Ny fototra Jese dia maneho fa hiala amin'ny fanjakan'i Davida, zany hoe zanak' Jese ny fahefany. Izy solofo na rantsana hitsimoka nefa avy amin'izany fototra simba izany, zany hoe mpanapaka taranak'i Davida. Nahoana ilay mpanapaka taranak'i Davida no antsoina koa hoe solofon'i Jese ary inona no hevitra izany? Manasanao iara-maky an'reto andininy reto. Isaia 1:20. Ary amin'izany andro izany ny solofon'i Jese izay hitsangana no fanevan'ny firenena dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20. Za Jesosy naniraka ny anjeliko anambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho ny solofo sy taranak'i Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro. Zanak'i Davida i Kristy. Lioka 7:17-30. Ary Davida taranak'i Adama izay noforon'Andriamanitra, nefa Jesosy io Andriamanitra mpamorona io. Noho izany i Kristy dia razamben'i Davida amin'ny maha-Andriamanitra azy, nefa koa taranak'i Davida izy, zany hoe Kristy amin'ny maha olombelona azy. Ahoana no nataon'ilay mpanjaka vaovao taranak'i Davida mba hamahana ny olona ny fahotana sy ny fiemorana? Andiovaka itsika ny Isaia 1:20 manontolo. Isaia 1:20. Ary isy solofo mitsimoka eo amin'ny fototra Jese ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahorana an'i Jehovah. Ary hoanitra kasitrahana aminy ny fatahorana an'i Jehovah, ka tsy tsara araka ny hitany masony izy na mpiaika araka ny reny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany. Amely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy ary ny fofonain'ny molony no amonoany ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany ary fanahy matoko no fehikibony, ary ny ambodia ara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda iaramandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombokely mifahy iray toerana, ary ny zazakely no iroka azy, ary ny ombivavy sy ny bera iarakomana, ny zanany iaramandry, ary ny liona hina mololo tahaka ny omby, ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono aninjitra ny tanany eo amin'ny lavaky ny menarana, ary tsy andratra na animba iran'ny tendrombohitry masina izy,
fa ny tany ho enika ny fahalalanan'i Jehova tahaka ny anarona ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany ny solofon'i Jese izay hitsanga no fanevany firenena dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Ary amin'izany andro izany ny tompo dia mbola haninjitra ny tanany fanondroany hanavitra ny olony izay mbola sisa avy any Siria sy Egipta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara sy Amata ary ny avy any amin'ny moron-dranomasina dia hanangana faneva ho an'ny jentilisa izy ka hamoron'i Israely izay vao roaka sy hanangona ny Joda izay vao vely ary any amin'ny vazatany efatra. Ary hitsahatra ny fielonan'i Efraima ary fongorana ny fandrafinan'ny Joda. Efraima tsy alina Joda ary Joda tsy handrafy an'i Efraima fa hipoaka ny tanin'ny Filistina ny andrefany ireo sy ara-mamabo ny zanaky ny atsinanana. Amin'ny Edoma sy Moaba no anjiran'ny tanany ary ny taranaky Amona no azy. Ary Jehova andritra ny sakilidranomasina Egiptianina ary haninjitra ny tanany amin'ny ony ka hamely azy amin'ny rivony mahamay ka hampisaraka azy sampana 7 ary hatafitan'ny olona tsy miala kapa ary isy lalana voavoatra alehan'ny olona sisa izay sisa avy any Asiria dia toy ny ho an'ny Israely tamin'ny andro ny akarany avy tany amin'ny tany Egipta. Misaina sy miasa ampirindrana amin'Andriamanitra ty solofo mitsimoka avy amin'ny fototry Jese ity, mitsara araky ny fahamarinana, mamaly ny ratsy fanahy ary mitondra fiadanana. Rehefa hanafaka izy dia amerina indray sy ampijoro ary anambatra ireo sisa mahatoky amin'ny Joda sy ny Israely. Isaia 40:12-20. Isy fanjakana tokana sy lehibe tahaka ny tamin'ny andron'i Davida mpanjaka izay nandrisy ny Filistina sy ireo vahoaka hafa. Lehibe lavitra no Davida nefa izany mpanjaka vaovao izany satria amerina indray ny fiadanana ho amin'ny toetra ny tamin'ny famoronana izy. Tsy hinana hena intsony ny biby piaza ary ara-monina mpiadanana amin'ireo azany fahiny. Sary iray no anehoan'ny 140 ny fihevian'i Jesosy voalohany sy faharoa. Mifandray ireo satria ampahany roa amin'ny tontolo-kevitra iray lehibe dia tahaka ny andaniny roa amin'ny zavatra fisaka iray. Ilainao amin'ny fahatanterahany drafim-panavotana ireo fihevian'i Jesosy roa ireo dia ny voalohany izay efa nitranga sy ny faharoa izay andrasantsika ho fahatanterahanyireo zavatra nantenaintsika rehetra amin'ny maha-kristianina antsika. Tantaram-panavotana mifampitohy nahatongavan'i Jesosy tamin'ny voalohany sy ny ahatongavan'ny fanondroany. Raha tsy tonga tamin'ny voalohany izy dia tsy ho nisy ny sorana ataony izay famelana ny elontsika. Vokatr'izany dia tsy hisy olona ho vonjena ka inona no antony iverenana? Isika no anton'ireo fiheviana roa ireo. Mifamatotra sy mifampiankina ary mifampitohy izy ireo. Ankoatr'izany, inona na iza no antenaina hamonjy ny olombelona amin'izao zava-doza maneran-tany izao? Mino hafa tahaka ianao, efa manina te hitan'i Jesosy tsy ho ela intsony. Hatreo indray aloha ny fianarana androany. Misaotra no nanarahanao izany hatramin'ny farany. Mametraka ny mandrapitafa ny namanao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.